Fanontaniana manaraka manokana avy amin'ny ORTM mandray reto. Rehefa lasa président ray aminareo move avelanareo alalaka tahaka izao ny mpanao gazety eto amin'ny TVM sy ny RNM ka afaka hiteny izay tsy ao anatin'ny fitondrana. Président Ravalomanana indray mamano voalohany. Fa tsy mandeha le anasa mandeha? Mandeha foana kosa aloha e. Mandeha? Io. Voalohany indrindra tia ny télévision nationale tamin'ny 26 janvier no nandorana an'izy ity. Voalohany tena voalohany priorité koa namerina ny ty amin'ny lôny indray. Zay ihany. Dia avelako alalaka izy tena ho télévision nationale malagasy. Zay. Misaotra tompoko. Président Rajoelina. Ya, raha misy ngamba ny fanagijana sy tsy fahafahana maneho hevitra ankalalana sy amin'ny aina manjery mpanjakana dia tamin'ny androny président Ravalomanana. Za dia mbola tsy nanao mihitsy ary fadiko no hoe rehefa hitondraka hiverina amin'ny fitondrana dia ho alaiko sy afindrako eny Iavoloha ny TVM. Président Ravalomanana tamin'ny 2009 reny nalainy ny TVM nataony teny Iavoloha. Raha izay. Eo amin'ny resaka fahalalahana ihany. Za angamba no ataontsika hoe filoham-panjakana voalohany namelaka lalàna ny mpifanohitra amiko amin'ny fahafahana maneho hevitra. Ny antony dia tsotra. Aleo tsika hifanaja aloha dia mba enoy ilay izy. Dia raha diso ny teneniko dia miteninareo. Enoy tsara raha diso. Enoy tsara. Aleo tsika hifanaja. Aleo tsika mba hifanaja tompoko. Zay manaja anareo. Zao ny zavatra mitranga. Tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny taona 2014 navelako ny tim naneho hevitra isanandro tao amin'ny Macro tompoko lahy tompoko vavy. Isanandro tao amin'ny Macro. Tafiditra teto Ngia Ravalomanana, président Ravalomanana, zay vao niteny hoe ok zay ny Macro. Ka za ngamba mba hiteny raha misy ny filoham-panjakana demokraty raha tsy faharoa dia voalohany fa za mihitsy fa voalohany. Président Ravalomanana. Faliteny amin'izany tsy fantatro hoe ohatra indrindra amin'ny fahalalana ilay hoe demokraty. Zay ihany azoko resahana hoe demokraty zany laza izy fe namerina teto Madagasikara ndry efa tonga teo akaiky ny ranomasiny Moronava angeny naverina ny aéroplaniny. Tsy resaka be ny amin'izay fa fantatry ny vahoaka ilay izy. Efa vita film any izy ajerevo. Tsy andany andro amin'izay fa ka zay indrindra mantsy ny tiako fantaniko manaraka e. Demokraty ve nareo? Ny tiako tatongavana dia hoe amela malalaka mpanohitra ve ianareo? Ny ray aminareo tompoko no ho mpanohitra ary tarika ny fanoerana ao aorianany fifidianana. Amela malalaka ny Ravalomanana ve Rajoelina hanohitra ary ny fanohitra amin'izay koa hanohitra. Amela malalaka ny Rajoelina ve Ravalomanana raha lasa président ianao? Izy any amaly voalohany. Andriamato Ravalomanana indray tompoko. Zao zany hoe demokraty zany mampiatra ny demokrasia zany. Tsy maka fahefanan-keriny zany, tsy manonga-panjakana zany fa tena mampiatra ny demokrasia. Faharoa, malalaka ny ady-hevitra misokatra ny olona rehetra. Ary zay tena namafisiketo indray fa ny famelahana ny olona rehetra aneho hevitra, firesana amin'ny fiainana azy. Zay no mahatonga hoe tsy maintsy hidirantsika ny réconciliation tena izy ho ataontsika io, maika io. Zay vao tena mametraka ilay fitsinjaram-pahefana tena izy ihany koa. Tena izy toa reo fandrimpahalemana mandeha ho azy io fa tena tonga ilay taktika. Zay ihany. Andriamato Rajoelina. Ya, ny atao hoe demokraty moa zany dia manaiky ny feon'ny vahoaka, manaiky ny safidym-bahoaka. Ka ny ana président Ravalomanana dia tsotra. Aoka izay ny 2002 tsy mila korotana intsony ny vahoaka malagasy. Ka rehefa ho resy ianao amin'ny fifidianana ho avy zao dia aza korotanina intsony ny vahoaka malagasy. Ary ny constitution moa dia mamela malalaka. Fa avelanao anohitra ve izy? Zay matifa be. Zotoizako ny teniko Joara Voajanahary. Lalam-panorenana zay napetratsika
dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamato Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Mbola misy toany ianao zay tsy misy rehefa fanta fotsiny définition hoe démocrate dia ampy zay. Ya fa ianao ve vonina anaiky nivoka-pifidianana izay ho avoakan'ny fitsarana avy lalam-pamitana manahiky tanteraka mihitsiny aho izy avoakan'ny anao tsy mbo zany Andriamato Rajoelina ve anaiky io za dia lazaiko anareo tsara matoa nanaiky mitsilatsaka hovidiny tamin'ny taona 13 teo izy za hoe aleon'ny tombontsoa ambony ny firenena no apetraka ray zay rehefa niona izay sy ngia président Ravalomanana tany Seychelles dia ny anazy moa niody ihany tsy maintsy mody a zay ny anazy dia zao ny zavatra nitranga mivory izahay tonga tao avela itsikiteny veloha ny mpanoana ny Ravalomanana sa fitenena koa raha iteny matsako zareo dia afaka mihina micro eto koa dia za mijanona amin'ny fitenenako alao mba ajaina le resaka fifandaminana tany ambolohany tompoko ya alao mba ajaina le fifandaminana tany ambolohany alao ajaina le fifandaminana tany ambolohany fa raha tsy zany a dia mangataka ny mpitandro filaminana atao amin'ny RTM amoaka zay mitabataba eo efa foy sisa ny fotoanantsika tsy fifarana indray le izy vao mangidy toy izy ny tenao Andriamato Rajoelina ya misotranao joary Ravoajanahary zay moa ary isorako ny pombanay nampianariny ray aman-dreninay dia ny fahalalam-pomba sy ny fanajana ny afo zay eny ary